Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manam-pahaizana anankiray. Tandremo izy fa ny aretina ihany no mifindra fa tsy ny fahasalamana. Raha jerentsika akaiky zany teny ny manam-pahaizana zany dia mifono anatra ary misy lesona lehibe zay entintsika miaina eto ambony tany. Raha fakafakana io teny io dia aka ohatra anankiroa lehibe isika. Alaivo sarantsany raha ohatra ka misy olona marary anankiray zay tangoronan'olona zato salama eo akaikiny. Dia hitantsika fa tsy ny fahasalaman'olona zato no ifindra amin'ilay marary, fa ny aretin'ilay marary no mifindra indray any amin'izany salama olona zato salama izany. Mitovy amin'izany ihany koa raha ohatra ka hoe tsika mahita voatabia na voankazo ao anatin'ny vilia anankiray ka mipetraka ambony latabatra ka nisy ray amin'izy ireo lo, dia tadidio tsara fa afaka 2 andro dia lo avokoa izany voankazo na izany voatabia izany. Manambara zany ireo ohatra anankiroa ireo fa ny ratsy mora mifindra, mora azon'olona ary malaky miampita any amin'ny olona, fa ny tsara kosa sarotra ary tena sarotra. Ary voalazan'ireo manam-pahaizana mihitsy fa mila maharitra 20 andro mampita zavatra tsara any amin'olona anao, zay vao mitsatoka sy mifantoka ao andohany izany zavatra tsara izany. Fa ny ratsy kosa indray mandeha fotsiny dia efa tafampita any amin'ny olona ary malaky azon'ny olona ary ataon'ny olona zany zavatra izany, isaky ny mihetsika izy dia manao an'izany zavatra zany. Noho izany tadidio tsara fa safidio ny olona zay tokony hiaraka aminao, safidio ny namana zay mety hiaraka aminao, satria raha namana tsara izy io dia hitarika anao makany amin'ny zavatra tsara. Fa raha namana ratsy tahaka ny hoe olona marary dia malaky mifindra aminazy ny aretina any aminao. Raha olona mpangalatra dia tsy ela anao dia angalatra. Raha olona mpamono olona sy mpisotro toka, mpifoka zava-mahadomelona, dia tsy ela ihany koa anao hanao tahaka an'izany olona izany. Fa safidio tsara ny olona zay miaraka aminao. Zany nahatonga ny fomba fiteny malaza zay fantantsika manao hoe toroy aho izy na lazao amiko iza ny namanao, fa teneniko hoe iza ianao. Ary misy fomba fiteny ihany koa hoe ny mpangalatra na namam-pangalatra dia mpangalatra ihany. Midika izany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, namana mitondra anao makany amin'ny hatsarana na namana ihany koa mitondra anao makany amin'ny haratsiana. Ka safidio ny namana fa izy no mety hitondra anao sy hanavitra anao amin'ity fiainana eto ambony tany ity, ary mety izy ihany koa no handentika anao eto an-tany ary hampiditra anao anafibe any amin'ny andro farany. Zay ngamba no fampatseventsika inshallah mbola itoy manaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.